famasinane wanandemanta famasinane wanandemanta Fahaminarabantsika rehetra manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo aminao sy ny ankohonanao a. Eny a, tonga indray ny fotoana izay iandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny sakafom-panahy zany, ary ankasitrahako manokana ianao izay sambany vao nanaraka an'ity pazy ity, ary ankasitrahana manokana koa ianao izay efa mpanaraka an'ity pazy ity a, dia mitononona aminao anie ny fahasoavan'i Jesosy a, ary ho tahiny ianao amin'izay rehetra ataonao, ary manasa anao hoe arao tsy tapaka amin'ny pazy a, fa misy zava-baovao foana ato ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary tsy ho diso anjara amin'izany ianao fa matoa ianao a nataon'ny Tompo a nandre an'izao teny izao, dia fantaro fa manana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tena tianao dia tianao Jesosy a, ka mahazo toa fa misy partage foana izay atao eto a, amelombelona amin'ny fanahinao. Andao ary tsika hivavaka satria hoy ny tenin'ny Tompo hoe amin'izay rehetra atao dia atao amin'ny anaran'i Jesosy izany, ary indrindra hoe tenin'Andriamanitra sakafom-panahy no renesintsika, dia apetsantsika mivavaka aloha izany a, mba ny voninahitran'Andriamanitra mihitsy ny hiseho indray, ary ny fanahiny mihitsy no ampitena eto fa tsy ny fahalalako, ka hiara hivavaka isika. Aleloia. Ry Jehovah Rainay Masina tsara, indrindra izay velona mandrakizay mitoetra any an-danitra, rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay Andriamanitra velona mandrakizay, ianao ilay Tomponay, mpanjakanay, izay nifidy anay ary nanafaka anay tao anatin'ny fahotana ka nitondra anay amin'ny fahamasinana. Misaotra anao izay Jesosy, mankasitraka ihany koa ny amin'ny fitiavana sy ny famindraponao, ka mbola hatsatsara anay indray izao fotoana izao, ahafahanay hihaino ny teninao, ary mangataka andranao hifafy eto Jesosy, handrakotra ny teny rehetra izay hoentiny eto anio mba tsy hanana n'ilay ratsy fahefana, ary mangataka ny hery fanahinao masina kosa Tompo, handrakotra indray, ary mangataka anao fanahy masina ampiteneno indray, omeo ny lelany efa mahay Jesosy hitondraka ny teninao ho amin'ireto vahoakanao reto, ary hamasino izay amin'izany fanahinao masina izany, dia sokafo indray maso-panahinay, sokafo ny risim-pandrenesanay, fa handre ny teninao izay Jesosy, ka apetraka feno am-pelantananao izany, ka tsy ho hita mihitsy ny amiko fanahy masina, fa mitenena ianao araka ny fombanao fa voninnkehano izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy nanononako izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Aleloia. Amen. Ia, ny lohahevitrintsika moa amin'ity volana vaovao, volana août ity dia ny mitondra ny lohahevitra hoe ny fahamasinana. Ia, ny fahamasinana, ny atao hoe fahamasinana dia ny masina aloha, ny masina indrindra dia Andriamanitra ny masina indrindra, Jesosy Kristy Tompo, izy ny tompon'ny fahamasinana, ary voalaza ny teny mihitsy hoe masina Andriamanitra dia masina koa isika, ary isika izany natao hoe no hamasinina zany, no hamasinina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Itsika zanak'olombelona izay mbola velona miaina eto ambonin'ny tany no namasinina, ny amin'ny razy nalatsaka teo Kalvaria no efa nanadio antsika, nanafaka antsika niala tamin'izany atao hoe fahotana izany, ary androany ny tenin'Andriamanitra dia mbola mamerina indray amintsika rehetra anio izay hoe fahamasinana izay. Andaotsika tonga dia mamaky tenin'Andriamanitra ato amin'ny Ezekiela 20, eo amin'ny andininy 7 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, namakiko ny teny. Dia hoy izao tamin'ny samy manara ny fahavetavetan'ny masonareo avy ianareo, ary aiza mandoto tena amin'ny sampony Egipta, izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Araka izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, dia misy teny eto izay hoe andidiana, izany hoe mandidy izany ny tenin'Andriamanitra, ary eto izy dia
miteny ho amin'ny olona izay efa novidiana, izay efa nafahana tao anatin'ny fahotana izay fotaka mandrevon'izao tontolo izao. Izany hoe ilay nilazako teo aloha zasy ianao dia olona mpanota, olona tsy mendrika no nafahana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, nisorona tamin'ny tsy fahalalantsika, ary ankehitriny dia mbola miverina amintsika ny ten'Andriamanitra hoe miala amin'ny ratsy, miala amin'ny ratsy amin'izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra. Inona moa izany hoe manary ny fahavetavetan'ny masonareo avy ianareo izy dia aza mandoto tena. Izany hoe ny olona izany rehefa hoe nosasana, niala tamin'ny fahotana, nisorona amin'ny fahotana rehetra dia efa voadio izy izany. Ahoana antsika rehefa hoe ataontsika ohatra fotsiny hoe lamba rehefa maloto, iny lamba maloto iny esorina iny dia sasana, asiana savony, ary rehefa voasasa izy dia atao hoe madio. Izany hoe niala izany ilay loto rehetra izay nandoto an'ilay akanjo dia lasa madio izy satria efa nosasana. Ka ankehitriny ny Tompo dia mbola miteny amintsika hoe samy manary ny fahavetavetan'ny masonareo. Amin'izao vaninandro iainantsika izao ry havana dia betsaka ny zavatra tena hoe mahavariana antsika, indrindra fa hoe itsika izay efa nisorona tao anatin'izany fahotana izany dia mbola manana an'izay hoe fahalemena izay tsika, ary izay fahalemena izay no indraindray mitondra antsika mety hoe hiverin-dalana, hiala amin'izay efa niantsoana antsika indray, niala amin'izay efa nanadiovana antsika ka miverina amin'ny loto indray. Fa eto ny Tompo dia mbola miteny hoe samy manary ny fahavetavetan'ny masonareo avy ianareo, ary aza mandoto tena hozy izy nataony, aza mandoto tena amin'ny sampony Egipta. Izany hoe ny zavatra rehetra izay nataontsika taloha izany dia tokony tsy ho hita amintsika intsony izany ankehitriny. Ka androany mbola miantso indray ny Tompo ho antsika tsirairay avy hoe miala amin'izay zavatra mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mety hoe mbola maningotra anao? Satria fantaro fa izay rehetra tsy masina hoy ny ten'Andriamanitra dia tsy mba hitan'ny Tompo mihitsy. Voasoratra amin'ny Hébreux 2:1-12. Andriamanitra ry havana dia masina izy, ary izay rehetra miaraka aminy dia masina ihany koa, satria efa nohamasininy tamin'ny rahany ary nomeny ny fanahy masina. Ary fantatsika tsara hoe inona izany hoe fahamasinana izany. Ny olona masina ry havana dia olona manana vokatry ny fanahy masina izay mitoetra ao anatiny, satria rehefa nodiovina nosasantsika, hiala amin'ny fahotantsika, amin'ny ratsy rehetra izay naningotra antsika, dia nomena antsika ny fanahy masina hitarika antsika. Andao ange vakiantsika atao amin'ny Galatiana, atao amin'ny Galatiana 5:5 no vakiantsika, dia ny andinin'ny Galatiana 5:5 ny andinin'ny 2:20 no vakiantsika, izay manambarana izany hoe inona ny atao hoe olona manana ny vokatry ny fanahy izany. Dia ho vakiantsika ary ny tenin'Andriamanitra. Manasa anao mihitsy raiso ny baibolinao dia marino ny tenin'Andriamanitra, ary mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra fa ato ihany no ahafahantsika mandray ny fahasoavana. Azafady eto amin'ny Galatiana 5:5 tsika ny andin'ny 2:20 sy ny manaraka vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiandaniana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany, fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aleloia! Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia tena manambara mihitsy hoe ny olona izay efa nodiovina, nosasana tamin'ny fahotany dia manana vokatry ny fanahy masina izy, ary hita ao anatiny ny fitiavana,
hita ao anatiny fifaliana, hita ao anatiny fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Izany rehetra izany no vokatry ny fanahy-masina izay nomena antsika ry havana malala. Ka anio, inona ny zavatra mety mbola maningotra anao? Inona ny zavatra mety mbola mahavariana anao ka mety hataraiky anao eto amin'ity fiainana ity? Raha efa nodiovina ianao ho afaka amin'izany fahotana izany, nefa mbola misy zavatra maningotra anao amin'izao fotoana izao, miverena indray, manasa ny lambanao ozy ny teny Tompo, sasao ny lambanao, diovy ary miala ozy izy amin'ny teny, amin'ny fahotana ny sampy amin'ny masonareo. Ilayntsika izany ry havana, satria izao fotoana vaninandrianantsika izao dia vaninandro izay tena hoe andro farany, tena hoe efa tsy ho ela intsony izany fiavian'i Jesosy any amin'ny raha olanitra izany. Ary fantatsika tsara mihitsy fa na iza na efa nandray an'i Jesosy ary ianao tombony sy mpamondro ny fiainanao, mety mazoto ianao makany am-piangonana isaky ny alahady manamasina ny sabatan'Andriamanitra, kanefa mbola manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony amin'ny andavanandronao. Dia fantaro fa rehefa tonga any amin'ny raha olanitra Jesosy dia tsy ho isan'izay ho voaray. Ary raha misy fotoana, satria izaho sy ianao dia tsy fantatsika hoe roviana ny fotoana izay analana antsika eto amin'ity tany velona ity, vahiny sy mpivahiny tsika eto, ary tsy maharitra mandrakizay tsika eto fa tsy maintsy hiala eto tsika. Ka dia n'izao dia mila tsika mandiny teny, mila tsika tena hoe mijery hoe inona ny zavatra sitrapon'Andriamanitra dia inona ny sitrapony. Mila miala amin'izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana. Mila manamasina ny tenantsika isika, satria masina ny Andriamanitra izay mifidy antsika. Ary Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana, fa izay nahafafan'ny olona ihany tsy maintsy ho jinjaina. Ao amin'ny Apokalipsy dia misy tenin'Andriamanitra izay milaza hoe ao amin'ny Apokalipsy toko 2 dia eo amin'ny ny andininy voalohany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy, izy ao no lazain'ilay miaro ny kintana fitenentanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenanao apôstôly, kandrotsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka, kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lava dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa ratsy izany dia ho avy aminao aho ka haminja ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany ka tsy ratsy hibebaka ianao. Izany tena Andriamanitra izany havana dia tena hoe misarika antsika indray hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany ozy izy. Eto izy dia miteny mihitsy hoe fantany ny asantsika tsirairay avy, fantany koa ny fikelezantsika aina, fantany faharetantsika ao anatin'izany hazakazaka izay ataontsika izany. Fa eto izy dia miteny mihitsy hoe kanefa ozy izy mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Izany hoe misy zavatra banga izany ao anatin'izany rehetra izany. Ka hiantson'ny tompontsika indray hoe ndaontsika hanamasina ny tenantsika. Inona ny zavatra mety hoe tamin'ny voalohany tsika nirehatra be, tamin'ny voalohany tena mazoto manao alim-bavaka, mazoto amin'ny asa fanompoana rehetra, mazoto amin'ny fifadikanana, mazoto tena mazoto mihitsy rehefa hoe misy ny zavatra izay atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia tena ampofoantsika mihitsy nanaovantsika an'izany. Ankehitriny nefa mety efa lasa kamokamotsika, mety efa lasa mety monmonina koa tsika ao anatin'izany, efa lasa mangatsiatsika fa tsy ohatrany tamin'ny voalohany intsony. Haintsika tsara natao hoe fitiavana voalohany izany tena mirehatra izany,
satrinao foana ahita an'ilay tianao, satrinao foana hiresaka amin'ny olo tianao. Kanefa ny ankehitriny efa mangatsiatsiaka ianao, tsy maninona na dia tsy miresaka aminy ary, tsy maninona na dia tsy ahita azy arany, satria efa mangatsiaka ilay ao anaty, efa niala ilay fitiavanao voalohany. Ka ankehitriny manainga antsika indray ny soratra masina hoe miala amin'ny zavatra rehetra izay maningotra antsika, satria betsaka ny zavatra ry havana eto amin'ity tany ity. Na dia ity tambazotra Facebook ity arany dia tena hoe maningotra antsika io, mampiala antsika amin'ny fitiavana voalohany io. Satria indraindray ny fotoana izay hitoerantsika ao amin'ny Facebook maharitra na adiny roa na adiny iray sasantsika mijery zavatra izay partazen'ny olona ao, nefa rehefa hivavaka tsy mahavita intsony, fa eo amin'ny 10 minitra na 5 minitra dia vita. Izany izao dia efa tena hoe fangatsiatsiahana izany, fa varim-bariana izany. Efa tsy mahavita intsony na ny fanaovana alim-bavaka, tsy mahavita intsony na dia atao hoe asa soa ho an'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra arany. Tsy mahavita intsony ny mamaky baiboly, satria mamaky baiboly ianao dia mety 5 minitra dia efa resy tory. Tsy mahavita mamaky tenin'Andriamanitra intsony. Nefa tamin'ny voaloha tsy andronao mihitsy izay hipetrahana hamakiana baiboly, tsy andronao mihitsy ny fotoana hoe roviana indray hiresaka amin'i Jesosy, na dia eny amin'ny miasa ary ianao, fa tsy andronao izay hahatongavanao amin'ny toerana iray hoe hiresahanao amin'i Jesosy. Fa ankehitriny efa tsy vita intsony izany. Lasa variana amin'ny tambazotra, mijery ny zava-misy rehetra ato amin'ny Facebook sy ny any amin'izay ny toerana rehetra, ny TikTok sy ny karazany maro samihafa, izay tena hoe mahavariana amin'izao andro ankehitriny izao, ka mahatonga ny olona varim-bariana, mahatonga ny olona mangatsiatsiaka. Amin'izao fotoana izao tsy ny televiziona intsony mahavariana ny olona, fa ny resaka internet. Ary dia tena hoe betsaka ny olona no voaringotra hiala amin'izany. Eny fa na dia efa mpanompon'Andriamanitra voahozy tsara, variana amin'ity Facebook ity indraindray lasa voalatsaka ao anatin'ny fakam-panahy, satria maro zavatra hita ao anatin'io tambazotra io. Ka mbola miantso antsika indray ny tompo hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany, hialao avokoa ny sampy rehetra, hialao avokoa izay zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ho avy ny tompo ho avy eny amin'ireo lanitra izy, haka n'izay masina izy, fa izay tsy masina tsy ahita azy. Ary fonitsika ry havana ao anatin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao, indraindray tsika tena hoe mivavaka, mangataka vavaka amin'i Jesosy tsika, mitalao andro manalina, satria misy zavatra tsy tiantsika ho azo, nefa toa tsy hita ihany ny valim-bavaka. Mila mandiny tena antsika, mila mandiny tena hoe inona ny anton'izany. Sao dia misy zavatra tsy fahamarinana eo amintsika, sao dia misy zavatra mbola maningotra antsika, mety misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ataontsika. Ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia betsaka ary maro, na dia amin'ny asa ataontsika ary. Indraindray misy zavatra ataontsika tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny asantsika, na eo amin'ny ankohonantsika ataontsika hoe na tsy fitiavantsika ny ankohonantsika dia efa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Fanaovantsika atsirambina ny ankohonantsika dia efa tsy sitrapon'Andriamanitra. Na nanaovantsika tsinitsinina ny vadintsika, ny zanakantsika, ny manodidina antsika dia efa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Fa miverena indray amin'ny fitiavana voalohany, ary mila tsika mihavana amin'ny olona rehetra. Mila manana teo-panaraka an'Andriamanitra ry havana, ary fantaro foana hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra dia inona ny tsy sitrapony. Ny ahafantaranao sy ahalalànao an'izany dia aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra, mamaky baiboly, aiza miala amin'ny vavaka, mivavaha isan'andro isan'andro, mivavaka tsy ho reraka hozy ny teny soratra masina. Ary ataovy avokoa izay rehetra asa fanompoana izay efa nametrahan'ny tompo anao. Inona ny asa nametrahana anao, aiza malaina any amin'izany, fa ataovy tanterao ny sitrapon'Andriamanitra, tanterao ny asa fanompoana izay nametrahana anao, satria zasy ianao izay novidiana dia manana anjarany amin'izany asa fanompoana izany. Ary aza atao tsinitsinina amin'ny faniasa fanompoana, ataovy amin'ny fosy feno fitiavana izany, aza atao amin'ny fimononmononana. Raha varim-bariana ianao miverena indray, raha matoritory ianao mifoaza indray, raha matimaty ianao dia anangana anao ny tompo, satria hozy ny teny soratra masina hoe raha matimaty ianao na tsy mafana ianao na tsy mangatsiaka ianao
ka matimaty ianao dia aloha amin'ny vavako ozy ny teny soratra masina. Jesosy Kristy no niteny an'izany. Ka anio ny lohahevitra antsika dia ny hoe fahamasinana. Ny olona masina dia manana vokatry ny fanahy. Izay efa novakiko tamintsika teo amin'ny Galatiana 3:1-2. Tokony ho hita ao anatintsika zanak'Andriamanitra izany vokatry ny fanahy izany. Olona mazoto, olona mirehatra izany, olona mirehatra manjakariva amin'ny fotoana rehetra, tsy kamokamo, tsy matimaty. Satria io firehetana io rehefa tonga any amin'ireo lanitra Jesosy dia io fanahy masina izay mampirehatra antsika ao anatintsika io no andraisana antsika amin'ny fotoana. Na dia maty ao amin'ny Kristy ary antsika dia io fanahy masina izay fanototra ao anatintsika io ihany, io no ananganana indray izay maty ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka mahereza antsika ry havana mandiny tena mandrakariva, miala amin'ny ratsy rehetra, ninona tsy sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy vadinao io toeranao io, miala amin'izany. Raha mbola ao anatin'ny kolikoly ianao amin'izao fotoana izao, mialany amin'izany fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Mitondra fahaverezana izany. Raha mangalatra ianao, mialany amin'izany fa tsy sitrapon'Andriamanitra io. Raha mpisotro toaka ianao, mety mbola makamamy ny fiainan'izao tontolo izao, mety mbola tia ny fiainan'izao tontolo izao, mialana amin'izany, miverena amin'ny fitiavana voalohany, ary manora ny tenanao mandrakariva ho diovina amin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay atao hoe zanak'Andriamanitra. Eny, na ianao izay mbo sambany nandrian'izao tenin'Andriamanitra izao, manana anjara ao amin'ny Jesosy Kristy ianao, ary matoa ianao maheno an'izao teny izao dia natao anao mihitsy izany. Ary aiza manahy, aiza miteny hoe satria izaho mpanota, satria izaho ohatran'izao dia tsy handray anahy Jesosy, tia anao Jesosy ary manantona azy. Fa izay rehetra manantona azy ozy ny tena soratra masina dia tsy ataony tsinitsinina mihitsy. Andriamanitra tsy mba manisa heloka ny Andriamanitsika ry havana. Ozy izy ny tena soratra masina hoe Andriamanitra dia tsy mijery ny andro ny tsy fahalalànao izy, fa mandidy anao kosa izy hibebaka, hiala amin'ny ratsy rehetra, dia hanantona azy, handray azy ho tombo sy mpamondro ny fiainana, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao. Fantatsika efa izao andro ankehitriny izao dia tena hoe efa ratsy izao fiainana izao. Fa izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary manana anjara antsika izay efa nomena antsika maimaim-poana dia ny fiainana mandrakizay izany, dia manana anjara amin'izany tsika tsirairay avy. Ianao izay efa atao anatiny hoe fihazan-kezahana, faharetana, nanao ny asa fanompony hatramin'izay nandraisanao an'i Jesosy ho tompo sy mpamondro ny fiainanao izay, tehirizo izany, tehirizo mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompo ny firehetanao, ny fahazotoanao, ny fitiavanao, satria ny zavatra rehetra dia fehezin'ny fitiavana. Ninona ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana izany. Fa raha ohatra antsika ka miala amin'izany dia hoy izy ny tenin'ny Tompo hoe ho esorina hiala amintsika ny fanaovan-jiro dia ho afindra. Andriamanitra ny ry havana, Andriamanitra be fitiavana izy, fa mankahala ny ota izy ary tsy tiany ny ota. Ary matoa izy mbola miteny sy mananatra antsika dia fitiavana antsika izany, fitiavana antsika izany, mba tsy hanesorana eo amintsika ny fanaovan-jirontsika dia mila miverina antsika amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ny Jesosy, hialao avokoa ny ratsy rehetra. Ninona zavatra mbola sampy ny masonao, sampy ny fonao, sampy ny tananao, sampy ny tongotrao, mialana izany, miala amin'izany, miverena indray amin'ny fitiavana voalohany. Fozony tenin' Jesosy hoe tsara aminao raha miditra ohatra hoe masonao no mamingana anao, masonao ankavanana, esory hiala aminao izy fa tsara aminao miditra any amin'ny fanjakana lanitra amin'ny maso ila toy izay manana maso roa nefa ho very any amin'ny fahaverezana. Ka anio ny Tompo miantso antsika indray, ndao tsika hanamasina ny tenantsika, ndao tsika tena hoe andeha amin'ny fahamarinana, satria Andriamanitra ny fahamasinana sy ny fahamarinana izay Andriamanitra tompontsika. Andriamanitra velona izy, mendrika azy izany hoe fahamasinana izany, ho tompona amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana.
ary tiantsika matoa izy mbola mandefa ny teniny amintsika, manaisa antsika indray hoe mifoaza fotoana izao fa tsy fotoana fatoriana intsony izao ry havana, izao no tena hoe fotoana fiambenana, fifoazana indray, satria ny andro famondrena antsika dia akaiky noho ny tamin'ny vao haninoantsika, ka mila antsika miala amin'izay tsy sitrapon'Andriamanitra, mila antsika mitoetra amin'ny fahamasinana, mitoetra amin'ny fahamarinana, ary Jesosy Kristy Tompo no lohan'ny fiainantsika. Izy no ataovy manjaka ao anatin'ny fontsika, ny saintsika, izay rehetra ataontsika dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'ny maha olombelona antsika dia manana fahalementsika, dia mangataha amin'i Jesosy hoe esory amiko izany Jesosy tena hoe mitalaova mihitsy aminy hoe avereno indray amin'ny fitiavana voalohany Jesosy, ampireheto indray Jesosy satria ny firehetana dia ao amin'Andriamanitra ry havana, dia mitaky ny etaetantsika izy, mitaky izy ny hoe tsika mihitsy no mitady azy, rehefa mitady anareo izy dia ahita, ka midedava ny Jehovah, midedava azy, aza varimbariana intsony, aiza matoritory, mivavaha mandrakariva, miambena fa ho avy ny Tompo, miala amin'ny ratsy rehetra, mibeba raisy Jesosy ho tombo sy mpamondro ny fiainanao, fa fotoanany izao, ary tianao Jesosy, tena tianao Jesosy matoa izy mbola miteny ary mampilaza an'izany teny izany, ka anio zasy ianao dia anamasina ny tenantsika indray, hiala amin'ny ratsy rehetra tsika, hiverina amin'ny fitiavana voalohany dia tena hoe hiandry an'i Jesosy amin'ny fahamasinana, fa izay rehetra tsy masina tsy mba hitan'ny Tompo izy, na amin'izao fiainana izao azy, na mbô mbola velona izao raha tsy masina tsika, na dia hivavaka isan'andro ary tsika ka tsy masina, tsy hahita an'i Jesosy izany tsika, n'inona angatahantsika tsy hamaly antsika izy, fa miala amin'ny ratsy rehetra, miala aminy indrindra fa tsika efa nanao fanekena taminy, efa nanaiky anara-dia azy nefa mbola minifikotra amin'izay zavatra tsy araka ny sitrapony, hialantsika izany satria tsy ahitantsika an'i Jesosy mihitsy izany. Ho reraka foana eo tsika hivavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra sy hoe hiandry ny fiavian'ny Tompo, nefa ny andavanandrontsika mbola misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia reraka eo tsika fa ny Tompo masina izy ary rehetra miaraka aminy dia masina, satria efa nohamasininy tamin'ny rahany, nohamasininy tamin'ny fanahy masina. Fanahin'Andriamanitra ry havana tsy mitondra antsika handeha hanota izany, fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia mitondra antsika hankatoy ny teniny, ary ny fanahy masina io no ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy misy fanahy masina hitondra ny olona amin'ny fahotana sy hampiverin-dalan'olona izany. Ny fanahy masina dia mampitoetra antsika mandra-piavina any amin'ireo lanitra, fa hozy ny teny saotra masina hoe tsisy fetra amin'ny fanomezan'ny fanahy masina, ary rehefa ao anatin'izany hoe manana ny fanahy masina izany tsika dia manana vokatra ny fanahy, ary io manamasina antsika, marina izany tsisy fahotana izany, fahamasinana izany tsy misy fahotana izany, tsisy fahotana amin'ny fahamasinana, fa hoe masina na amin'ny fihinana, na amin'ny fisotro, na amin'ny fitafy, na amin'ny fijery, na amin'izay rehetra atao ninonninona izay efa voalazako tetsy ambony dia mila masina antsika eo anatrehan'ny Tompontsika, ary raha mbola ao anatiny hoe tsy fahalalana antsika, Jesosy hanafaka antsika, izay rehetra mbola tsy nandray azy ho tombo sy mpamondro ny fiainana, raiso Jesosy ho tombo sy mpamondro ny fiainanao, tsy mijery ny fahotana izay efa vitanao izy, fa tiany ianao ary noho itsika, noho ianao no nanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana ka nandatrahana andrany. Aleloia, voninahitra ho an'i Jesosy, fiadanana ho amintsika rehetra, hivavaka hamarana ny tenin'Andriamanitra. Aleloia, Jesosy misaotra anao indray izahay amin'izany teninao izany, mankasitraka Tompo malala satria mbola niteny tamina indray ianao androany, ary hamasino mandrakariva izay Jesosy, antolory anay izay zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, mitenena aminay Jesosy, amboary izay Jesosy, ary ianao mihitsy hanamasina anay amin'ny raso ho anao izay efa latsaka teo Kalvaria, dia ilay raso madio tsy misy kilemy. Misaotra Jesosy, voninahitra dia ho anao irery hatramin'izay ka ho mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia, amen.